أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالنتنا مناتني أرعابا وانسكريتا زي بانارك أنتي فندارنا إيتو منتي فيسبوك زي تلتني مسلم ميديا ملاغاسي إسا كيرناندو ما كاسكا ni famakina ni boky masina ny Qur'an al-Karim sy ireo lalàna izay mamehany izany famakina ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Aorin'ny fidirantsika ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fandefasantsika tsodrano ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallama dia mandefa an'izay fiarabana ho antsika rehetra izay. Tamin'ny herinantsika dia naka mahakasika an'ireo karazana famakina tamin'ny Qur'an al-Karim sy ireo lalàna vitsivitsy mahakasika an'izany. Fa amin'ity androany kosa inshallah aoriany fandraisantsika any ostazintsika Shamsuddin izay fantatra fa manam-pahalalana ary mahavoafehy tsara an'izany famakina ny boky masina al-Qur'an al-Karim satria zay raha teo no tena diplôma nazony tany amin'izany fandratovana an'izany fahalalana izany. Aorinan'izay fandraisantsika azay dia inshallah amin'ity androany ity fandarina angambany fahatelo na fahaefatra amin'ity androany ity dia makasika ilay fantatra hoe ahkamun nun sakina wa tanwin, zany hoe ireo le lalàna mamey ny nun sakina na izay fantatrantsika hoe nun maskun zay tsy misy litera na ihany koa voyelle miaraka aminy, na ihany koa le antsoina hoe at-tanwin zay fantatrantsika hoe fathatain, dammatain ary kasratain. Io zany no lohahevitra lehibe zay voaboasantsika miaraka amin'ny ostazintsika ka fantaniana voalohany amintsika ostaz makasika an'izany ahkamu nun sakina wa tanwin, inona no azonao lazaina no sady fanazavana feno avy aminao makasika an'izany lohahevitra lehibe izany. بسم الله الرحمن الرحيم. ميسا إفتا إريو لالانا مميه نون ساكن نون مسكون سيني التنوين فتحتين كسرتين ضمتين. فولونا منزان الإظهار فاروى الإدغام فاتل الإقلاب آري فايفتا الإخفاء. Raha araka an'izay fanazavana zay noentiny ostazintsika Shamsuddin teo dia miisa efatra na mizara efatra lehibe ny lalàna zay mamey ny nun sakina sy ny tanwin. Fataina izay tiantsika petraka aminazy ary eto antsika dia miteny fa raha efatra ireo zavatra io dia tsy ho vitantsika angambany amin'ity fandarana androany ity ny ilaza izy efatra ireo na ihany koa hanazavazava mahakasika ny izy efatra ireo, fa tsy maintsy miditra tsirairay amin'io mba ahatonga izy azava tsara amintsika no sady ihany koa ahatonga ny fotoanantsika ampy tanteraka ary à l'aise tsara ny ostazintsika manazava an'izany. Ka inshallah ostazy mahakasika ny al-izhar ilay voalazanao voalohany zany no raisintsika dia manaraka maka ny iqlab, maka ny ikhfa, maka ny idgham. Ka eto zany fanontaniana omeo famaritana an'izany izhar izany ary ho ampahafantarantsika amin'ny mpiaintsika sy mpanaraka ny fandarantsika mahakasika an'izany mba ahafahany izy ireo mamey ny famakina ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Ny izhar arabakteny dia al-bayan fanabarbarina faraaraka famaritana izay napetraka ny ireo manampahalalana mahakasika ny tajwid no jerentsika dia huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunna, famoahana ireo harf avy amin'ny toerana izay ivoany ary tsy misy ghunna miaraka aminy. Ary ny ghunna dia feo izay mivoaka avy amin'ny orona.
raha zay ny fanazavana mahakasika ny idhar dia fantaina mipetraka ostazy hoe amin'ireo litera arabo na ireo horof arabo dia misy 8 izy amin'ireo 8 no horofo na litera izay tafiditra ao anatin'izany idhar izany. raha amin'ny ireo huruf 28 izay voalazanao teo dia enina amin'izy ireo no huruf al-idhar: alif, ha, ain, ghain, ha, kha. rehefa nun sakin na tanwin zany hoe fathatain na kasratain manaraka anazy arakaraka amin'ny ireo huruf al-idhar dia vakena mazava tsara, vakena mibaribary tsara huruf al-idhar. araka ny fanazavana zay noentinao teo ostazy mahakasika an'izany idhar sy ireo horof na ireo litera zay mandrakotra an'izany idhar zany dia mba ampazava bebe kokoa ho amin'ireo mpiaino sy ireo mpanaraka amin'ny fandarana ary tanjontsika raha teo ny mba hisiany izany pratika na fampiarana azy mivantana bebe kokoa mihoatra anireo karazana teoria satria izay no ampazava sy alaky ahazoan'ny olona an'izany mahakasika ny famakiana ny boky masina ny Qur'an Karim. Ka eto zay mangataka aminao amin'ireo idhar na le horof idhar eo mba omenao karazana ohatra mivaingana vakinao dia mba ho hitan'olona zany ny idhar inshallah mba ahazoantsika fahita amin'ity fandarana ity. Atsika aka exemple avy amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم. رجرفتك أمن آيين صراط الذين أنعمت نون ساكن نون مسكون من أركناز عين دي أنيس الحروف الإظهار زنوي vakena mazava tsara mibaribary tsara tsy misy غنة miaraka aminazy. صراط الذين أنعمت عليهم tsy azontsika atao manao صراط الذين أنعمت عليهم diso izany famakena izany. ohatra faharoa فصل لربك وانحر nun sakin manaraka anazy ha وانحر vakena mazava tsara tsy misy غنة وانحر tsy azontsika atao manao وانحر. ohatra fahatelo الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف nun sakin manaraka anazy kha vakena mazava tsara tsy misy غنة من خوف tsy azontsika atao manao من خوف. زي exemple ni nun الساكن نون مسكون. اسكجوتي اكا اكزامبل ني التنوين فتحتين كسرتين ضمتين. كفوا احد زنوي فاكينا مزافتار مبربات فتحتين مناركناز الف كفوا احد سيسكتو منو كفوا احد. مناركتسكا كاكزامبل يومئذ عن النعيم. يومئذ كسرتين مناركناز عين دي أنيسا الحروف الإظهار فكنا مزفتار يومئذ عن النعيم سيسكتو منو يومئذ عن النعيم. منارك نار حامية ضمتين مناركناز حا دي نسني حروف الإظهار زنوي فكينا مزافتار نار حامية سيسكتو منو نار حامية. mino fa mazava sy nafinatra tamintsika ny fanazavana zay nentiny ostazintsika mahakasika an'izany horof ny idhar izany. Fa amaraparanantsika ny fandarina amin'ity andro anty dia mangataka
amin'ny ostazyntsika hoe mba mamaky andehan'ny tenin'ny masina anankiroa, zany hoe aya na verset anankiroa ao anatin'ny boky masina ny Qur'an Karim amin'ny feny tajwidy mafy tsara ny tajwidy, dia rehefa aveo raha ohatra ka ao anatiny zany andinan'ny teny masina anankiroa zany misy idhar, dia lazain'ny ustazy amintsika etiny idhar, so dia tsika tojo an'izany aya zany dia haintsika hoe etiny misy ny idhar, etiny tokony avoaka izany idhar izany. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تمن آية فولون إزاي نوفاكيتسكتو دينا يتاتسك الإظهار سواء عليهم ضمتين من أركناز عين فكينا مزفتار سواء تسكتو منو سواء عليهم أري تمن آية فاو إزاي نوفاكيتسك نايتاتسك ولهم عذاب عظيم ضمتين من أركناز عين دي نيس الحروف الإظهار فكينا مزفتار عذاب عظيم تسكتو منو عذاب عظيم. voaraintsika mazava tsara iny ohatra lehibe zay noentiny ustazintsika tamin'ny famakina ireo andehateny masina misy an'izany horofo al-idhar izany. Efa mamaraparana ny fandaharana tsika amin'ny ity androantika misaotra manokana ny ustazintsika Shamsuddin tamin'ny fanolorany an'izany fahalalana misy antsika mihevitra an'izany fa kely fa engany ho lehibe eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala, ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa niezaka rehetra zay ataony dia ho apetraka ny eo amin'ny mizanany atsarany amin'ny andro farany. Ety ampamarana ihany koa dia mamitina kely ny zavatra zay noraisintsika teo dia makasika ny ahkamu nuni sakina wa tanwin, zany hoe ireo lalàna mamey ny nuni sakina, nuni maskun sy ny tanwin, ny fathatain sy ny kasratain ary ny dammatain, ny fahaizantsika azy. Noraisintsika teo ireo karazany ary noraisintsika ihany koa ireo horofo izay hoe nandrafitra an'izany idhar izany. Ka insha Allah amin'ny heriny androany dia iresadresaka tsika mahakasika al-idgham izay efa nampanantenainy ustazintsika ihany koa moa raha teo izany, dia insha Allah ahaka ireo ohatra maro samihafa tsika amin'izay fotoana izay. Tena amarantsika ny fandarina dia misaotra ny Allah subhanahu wa ta'ala namentsika tombonandro nafantsika nanaraka an'ity fandarina ity ary namentsika ihany koa hery sy tanjaka tamin'ny fanatontosana an'izany fandarina izany. Afatra ho antsika ray aman-dreny, ho antsika mpino islam, rahalahy sy anabavy anatin'ny finoana islam, fantaro tsara fa ny boky masina al-Qur'an Karim no lalampanorenana izay napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ho amin'ny mpino islam. Ary tamin'ny hajjatul wada dia nametraka teny sy lahateny mafonja izy tamin'izay fotoan'izay manao hoe taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Misy zavatra anankiroa lehibe napetraka eo aminareo raha ohatra ka raisinareo zany sy fikirinareo izany zavatra zany dia tsy overinareo any aorinany, dia ny kitabu ny boky masina ny Qur'an al-Karim. Ahoana no ahafantaranao ny zavatra voarakitra ao anatin'ny boky masina ny Qur'an al-Karim raha tsy mahay mamaky sy mahafehy tanteraka ny famakina an'izany boky masina ny Qur'an al-Karim. Ka ho anao ray aman-dreny alefaso ny zanakanao mianatra ny an'izany boky masina ny Qur'an al-Karim. Vitantsika mampirisika ny zanantsika mandoa vola maro amin'ny fianarana ny teny anglais, amin'ny fianarana teny français, amin'ny fianarana ireo karazana cours maro samihafa.
fa tsy vitantsika manefa vola na mampisika ny zanantsika amin'ny fianarana an'izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Moa ve tsy enatra lehibe zany eo aminao ray aman-dreny amin'ny fahamoizanao ny volana mankarenanao amin'ny zavatra hafa fahavelanao, ilay lalam-panorenana, ilay afatra mafonja napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka ny tiam-pamaranana misaotra ny ustazintsika ary misaotra ihany koa ny tompo Allah itenay dia manome ny fotoana amin'ny herinan'io toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل